d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andininy fa 4 tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izaho sy anao. miarahaba nareo amin'ny anaran'ny tompontsika ry havana ary manonona aminareo a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavaka sika ry havana. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay, mbola feny fisaorana anao ny fonay ny amin'ny azonay manantona anao amin'izao fotoana zao a ianindray ny afatra ao anay a makasitraka anao mpamonjy eo fa fahasoavana no antony zany. Misaotra ny amin'ny teny a horenesina ta io ny teny ho fitaizananay ho amin'ny fahamarinana dia zahay izay nakamba anao eto anivon'ny toivaka ny fahamarinana ho mpiara-miasa aminao anasitrana ny tany ity. Makasitraka mpamonjy eo. Mangeta hitanao zahay Jesosy eo, mangeta hita fiombonana aminao zahay a, hanananay fiadanana avy aminao, hanananay fitsaharana avy aminao. Ary ta io ny fotoana tahako zao a, ta io ny teny izay horenesina mba hitombonay amin'ny fatokinanao mpamonjy eo, ary meonay ihany keo ny fanay masina hanazava aminay ny sitraponao. So vavaka zao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ny salamo fa 420 ny andininy voalohany a no akantsika afatra ry havana ho fampietreretana ho famporisiana atsika koa, ho fampiononana atsika eo natreny zava-manahirana zay ampandalovan'ny tompo atsika. Salamo fa 420 ny andininy voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida, an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao a sy ny mponina ao aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hoy ity salamo fantadazy ty hoe amin'ny anaran'i Jesosy, an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao a sy ny mponina ao aminy. Zao ny fahamarinana voalohany ho antsika. An Jehova ny tany, zany ny fahamarinana voalohany ry havana. An Jehova ny tany. Inona no dikan'izany? An Jehova ny tany ry havana fa tsy an'ny devoly. An Jehova ny tany fa tsy an'ny devoly. Ninona zavatra hitan'ny masontsika ka mety miteraka fisalasalana, mety miteraka forontsaina, zao no ambaran'ny soratra masina. An Jehova ny tany fa tsy an'ny devoly. An Jehova ny tany, ary tena tiany ity tany ty ry havana. Ho haintsika tsara ny Jaona 3:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Mazava ho azy fa tian'Andriamanitra ny olombelona rehetra, fa
ny atao hoe zao tontolo zao koa eto a dia azo raisina hoe ny voary manontolo, tiany ny lanitra sy ny tany, tiany ny voary manontolo, tiany a ny tany. Ary mijery havan'Andriamanitra, mijery ty tany zay noforoniny ty dia malahelo izy. Malahelo izy mahita ny fahotana mandrakotra ity tany ty. Malahelo izy mahita ihany koa ny falotona mandrakotra ity tany ity. Tsy ny falotona ara-panahy ihany koa ihany fotsiny, fa ny falotona ara-batana ihany koa. Dia ny falotona manimba ny tontolo iainana. Kanefa na eo aza ny fahotan'ny olona, na eo aza ny falotona isan-karazany zay toy ny manimba ny endrika ity tany ity, tsy midika zany fa nafoy ty tany ity izy. Tsy midika zany fa nandao na ny abandona ity tany ity izy. Tsy ariavano, tsy nandao na nahafoy ity tany ity izy. Tsy nahafoy izy a, fa am'izao fotoana zao kosa izy dia miteny amintsika hoe mankanesa ty amiko hoe, miverena ty amiko hoe, miverena amiko hoe. Tsy izy no nandao na handao ny tany, fa isika no niodina. Ho le mpitory teny zay hoe isika no toy ny nanome lamosina an'Andriamanitra miantso antsika izy anio, miverena amiko ianareo. Ota falotona isan-karazany no hitantsika araka ny teny teo. Ary araka ny teny teo hoe tsy midika izany fa nandao ity tany ty Andriamanitra. Tsy nandao izy a, tsy vitany hoe tsy nandao izy fa mbola miasa ihany izy ry havano, mbola miasa ihany izy. Ary miasa izy amin'ny fomba zay mety a tsy hitantsika maso. Matsiaro ny tenin' Jesosy eo amin'ny Marka 4:20 sy ny manaraka. Marka 4:20 sy ny manaraka. Ny anaran'i Jesosy ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matsiaro, matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny, tsy fantany ny faniriny. Ilay mpamafy mamafy, fa tsy fantany zay faniriny vory avano. Malahelo Andriamanitra amin'ny fahotana sy ny fakofako hitany, nefa tsy mitsahatra ny kolokolo azy izy. Mety amin'ny fomba tsy hitany masontsika na azontsika tsapahitanana, fa eo izy. Ary isingery avany efa niteny ihany koa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Momba antsika izy, tsy mahafoy antsika izy, fa dia mampatsiaro antsika ihany koa izy anio, isika zay mitony tena ho kristianina, fa efa trany amin'ny Genesisy 2:10 no nametraka mission tamintsika izy, dia niasa sy hitandrina ity tanya ity. Adiditsika zay mpikamba anaty mitohivaka ny fahamarinana, ny miady amin'ny tsy fahamarinana, ny miady amin'ny kolikoly a, ny tsy manao kolikoly a, fa tsika koa tokony no loha laharana amin'ity tany zay an'Andriamanitra ity a, hiasa sy hitandrina azy. Ny fahamarinana voalohany hitantsika teo zany ry havana dia ny hoe an Jehova ny tany, an Jehova ny tany, fa tsy an'ny devoly. Fahamarinana faharoa antsika anio dia ny hoe avy amin'ity Salamo 4:20 ity dia hoe ny fiainantsika reto koa, ny fiainantsika reto koa dia an Jehova. Ny fiainantsika reto a dia an Jehova.
ny fiainan'ny olombelona rehetra ry havana dia an'andriamanitra. Ny fiainan'ny olombelona rehetra dia an'andriamanitra satria izy no nahary ny olombelona rehetra. Azy ny fiainan'ny olombelona rehetra, ny olombelona rehetra. Ny silamo an'andriamanitra, ny hindoista an'andriamanitra, ny bodista an'andriamanitra, ny ate zany hoe ireo izay tsy mino an'andriamanitra dia azy ihany koa satria izy no nanao ireo rehetra ireo. Na dia hoe niodina taminy aza ireo olona voatanisa ireo, azya ireo na dia niodina taminy azy. Na dia mandeha manaraka andriamanitra hafa noho i Jehovah Andriamanitra azy ireo, an'andriamanitra ireo ry havanao. Saingy nareo na isikreto ndray androany dia mbola hampamoahina ny am'izay safidy nataontsika teo anatrehny mpitsara marina. Tsy azo ialana io andro fitsarana io, sady mampitandrina antsika ny tompo no mampahery. Tsy misy olona ry havana, tsy misy olona hoe tsy manana fanantenana ho vonjeny zany, fa Andriamanitra vonina hanomeny fiainana mandrakizay ho an'izay mitady zany marina, mangatady omena hoy Jesosy ry havana. Hoy isika teo amin'ity fahamarinana faharoa ty hoe fiainantsika reto dia an' Jehova. Fa zao koa ry havana, zao koa tsy manana fiainana ara-panahy ianao, tsy manana fiainana be dehibe ianao, tsy manana ny fiainana amin'ny fahafenony ianao raha tsy mahatsiaro hoe an'Andriamanitra ianao. Korintiana 1:9-10 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Korintiana 1:9-10, ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanamasina zay eo anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo. Nahafinaritra ny teny mpitoroteny ray izay ry havana, nanao hoe ary mialatsiny no ny teny frantsay fa nataony tamin'ny teny frantsay le teny: la vie commence lorsque tu réalises que tu appartiens à Dieu. Ta vie spirituelle commence lorsque tu réalises que tu appartiens à Dieu. Inona ny dikan'izany? An'Andriamanitra ianao ry havanao, novidiny ianao, nataony tepolo ny fanamasina ianao, ka ny fanamasina mitoetra aminao no mameno anao ary miasa ao aminao, manatanteraka ny mahazanak'Andriamanitra anao, ny manatanteraka ny mahakristianina anao, ary mameno anao amin'izany fiainana be dehibe tiany Jesosy atolotra anao izany. Ry havanao, tsy tompony tenanao ianao fa olom-boavidy ianao. An'Andriamanitra ianao, an'Andriamanitra ianao satria izy no nahary anao, an'Andriamanitra ianao satria mbola novidiny ihany koa tamin'ny rany Jesosy ianao. Vokatr' izany tokony hianatra ianao hanolo-tena ho an'Andriamanitra, mianara manolo-tena ho an'Andriamanitra, mianara miabandone ny fiainanao amin'Andriamanitra, avitsoro eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao ry havanao, mianara misabandone amin'Andriamanitra, mianara miankidoha tanteraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra araka ny tenin'ny Daniela 5:13, Daniela 3:5-13 hoe Andriamanitra izay
mitana ny ainao. Andriamanitra mitana ny ainao izy, mianara mianki-po amin'ny havanao. Maro ny kristianina tena hoe mino an'Andriamanitra, matsiaro zanaka ary tena zanaka tokoa, fa tsy hoe mpandala fomba mpivavahana na mpameny w rehefa lady. Maro ny kristianina no miezaka mife, miezaka mikontrôla ny lafin'ny mpiainany rehetra, hatramin'ny zavatra madinika indrindra amin'ny lafin'ny mpiainany. Ry havanao, tsy zany ny olona mianki-po tanteraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa manao an'izany sika dia tsy mamela an'Andriamanitra hanatanteraka ny programam-piainana izay noverin'Andriamanitra ho anao e. Zay le fahamarinana faharoan'io, an'Andriamanitra ny fiainantsika. Matetika ry havana ny olona rehefa terabao, eny na mbola any am-boaka aza ny zaza, de miteny hoe io zao tiako raha dokotera, io zao tiako raha mba mpampianatra. Andriamanitra rainao koa ry havanao, manana zay programany momba anao, azy ianao, ho avelanao ve izy anatanteraka ny programany ho an'ny fiainanao. Ry havanao, tianao ny rainao. Ary izy no miteny an'io indray hoe, Isaia 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy, indro efa vitako tompoka vatsa eo am-pelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Azy ianao, ary eo anatrehany mandrakariva ianao olony, ary manararoatra ny tolotra rehetra izy anisina soanao. Mino zany va ianao ry havanao. Ny fahamarinana voalohany hitantsika ry havana de hoe an Jehova ny tany, an Jehova ny tany fa tsy an'ny devoly. Fahamarinana hitantsika koa de hoe an Jehova isika, an Jehova ny fiainantsika. Fahamarinana fahatelo farany ry havana de izao: ny fananako rehetra dia an'Andriamanitra. Ny fananako rehetra dia an'Andriamanitra. Araka ny voalaza teo hoe azy ny tany, azy ny fiainantsika, azy ihany koa ny fananantsika. Anatin'ny tontolo sy ny kolotsaina misy antsika dia ahindrahindra ny fahafanana ny fahalalan'ny tsirairay, liberté individuelle. Ahindrahindra ihany koa ao anatin'ny kolotsaina sy ny fiarahamonina misy antsika ny zoan'ny tsirairay, droits individuels. Ary ao anatin'izay kolotsaina manapaka ny fiarahamonina izay dia asongadina ihany koa ny atao hoe zo hanana fananana manokana, propriété individuelle. Saingy zao ry havana no ampatsahivy tombo eto amin'ity Salamo 4:2 ity, de ny hoe zay everiko ho fananako dia fatary fa nomen'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanome zany nanome zany nanome zay anazy, nanome zay ananany, fa tsy hoe nangalary ny tary io de nomeny zay rehetra ananako, zay rehetra everiko fa fananako dia nomen'Andriamanitra. Ary raha mieritreritra zaho hoe fahaizako, ny herin'ny sandriko, ny akingako no nahafitako an'izao, no nahafitako an'izao,
ninona nataoko riavana de nyainga tamin'ny zavatra tamin'ny akora no foron'andriamanitra tsy namorona nininona avy tamin'ny tsy misy ahako ary na ny fahaizako na ny fahaizanao ny talentanao fantary fa mbola fanomezana koa zany riavanao io zavatra makingy anao io makingy anao manokana io mbola fanomezana avy amin'andriamanitra rehefa miresaka isika ray aman-dreny hoe ny zanako doe am'izao avanana am'izao doe amin'ny mozika doe amin'ny fanaovan-tsakafo le hoe teny frantsay hoe doe ange de tena hoe adika arabaky teny hoe nomene le talenta de nomene ampianarin'ny tompo fanetren-teny isika an'io ry havanao ampianarin'ny fanetren-teny isika inona no atao hoe fanetren-teny ny atao hoe fanetren-tena sy rehetra hanananao de fanomezana avy amin'andriamanitra aintsika tsara ny deuteronomia 8:10 sy ny manaraka amin'ny anaran'i jesosy ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ny jehovah andriamanitra ao no ho ny tany soa zay nomeny anao dia mitandrema fandrao adinonao jehovah andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny zay andidiko anao anio fandrao rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary miamaro ny ombonao sy ny ondry amanosonao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra de hiavonavona ny fonao ka ho adinonao jehovah andriamanitra ao zay mitondranao ny voka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevozana 17 ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao areny izao fa tsarovy jehovah andriamanitra ao fa izy no manome anao hery hahavory arena mba haorony ny fanekeny zay ny anenany tamin'ny razanao tahaka ny am'izao anioa izao ny avinavina de io le hoe tandremo manao anakapo hoe ny tanjako ny herin'ny tanako no nahavoriko zao arena zao zay anananao de satria anazy zany ary nomeny anao zany hoy ilay mpanompon'andriamanitra iray zay raha ny marina ozy izy tsy omen'andriamanitra anao reo fanananao reo fa ampindramy anao tsy omen'andriamanitra anao reo fanananao reo fa ampindramy anao ny zavatra rehetra nananao de ampindramy mirainao any an-danitra anao zany angeny lazainy Joby rehefa tena mandinika isika Joba 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy mitanjaka no nivoahako avy tany an-kiboneny ary mitanjaka no iverenako any Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra isaorana anye ny anaran'i Jehova rehefa nozahany Jehova toetra Joba ka ripaka ny fananany ringana ny zanany Joba 1:20 milaza hoe Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra isaorana anye ny anaran'i Jehova misaotra an'Andriamanitra isika riavana rehefa manome izy fa maro no manozona tahaka ny vadin'ny Joba rehefa manaisitra Andriamanitra Joba 2:7 Joba tsy mba nanozona riavana satria fantany fa ny zavatra rehetra fananana ny zanaka ny trano ny asa ny vola dia avy amin'Andriamanitra avokoa izany izy no manome izy no manaisitra ary isaory mandrakariva izy rehefa manome rehefa manaisitra satria alain'izay ny azy
mampieritreritra ry havana tenin'ny apôstôly paoly eo amin'ny filipianina 4:12 ny anaran'i jesosy mahalala hetry aho ary mahalala hitombo na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona de fa nampianarina ny ovoky sy onona aho ary hanambesy halahelo mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. hoy ny dika teny protestanta hoe efa nampianarina ny ovoky sy onona aho ary hanambesy halahelo. Le hoe efa nampianarina teny fototra de hoe j'ai été initié na hoe koa on m'a donné le secret. hoe nampianarina ny tsy ambarantelony zany hoe ovoky na onona hanambesy alahelo ka ianina am'izany misy secret ho ny apôstôly paoly zay ampatsahivina amintsika androany mba azakantsika zany hoe ovoky onona hanambesy alahelo io secret zay ampatsahivy ny apôstôly paoly io dia efa nilazainy joba rairaiky am'roapolo teo hoe andriamanitra manome isaora izy, andriamanitra manaisitra isaora izy. Amen. Fahavakisika feno saorana anao ny fonaizanakao ray malalo no ny teny mbola menao anay androany ta io zany teny zany hitondra aim-baovao anay ta io zany teny zany hitondra farisena vaovao ho anay amin'ny ady amin'ny andraikitra isan-karazany mba handeha mendrika ny fiantsoana hoe mpiara-miasa aminao zay anasitrana ny ty tany ty zao vavaka zao tetony amin'ny anaranao Jesosy amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ohabolana fa 4:10 andininy fa 4:30. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Asa vady-drano miady amin'ny kolikoly ndao hifarimbona ato amin'ny tohivaka ny fahamarinana chaîne d'honnêteté. Ny fanekenao hijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe. Alaohery ary midira ho mpikambana ary etaniko ny hafa. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaînedhonnêteté.ng. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.